lafomba vao fatanteraka kosa indray nisy ny ezaka nataon'ny sécurité dragon isy amin'ny tsenan'Andravoahangy toy izao ary nitatatra zay. Mpangary paosy sy mpanao sitomahery misa sivy 12 taona ny zandry indrindra ary 20 taona kosa ny zokiny ary ahitana vehivavy ny iray no voasambotra ny mpiambina ny tsena ao anivon'ny sécurité dragon etsy Andravoahangy tsena. Vokatry ny hetsika fanenjehanareo mpangalatra sy mpangary paosy ataon'ny fitantanana ny tsena etsy atoerana izao fisamboran'izao. Araka ny nambaran'Andriamatoa Ravelomanantsoa ary Anala lehibe ny tsenan'Andravoahangy tokoa dia miroborobo fatratra ny asa ratsy eny amin'ny tsenan'Andravoahangy. Vokany ny enana izandreo mpiantsena. Mitaraina araka izany ireo mpivarotra manoloana izany trano izany. Izy namna tambra dia betapetra zay mandeha ty. Nefa ny olona rehetra sasary dia tsy misy miteny loatra ohatran'ny tsy miteny loatra. Avy dia nateriny eny amin'ny foiben'ny zandarmariam-pirenena etsy Betongolo ireo mpanao asa ratsy voasambotra miisa sivy. Raha ny tarehimarika Vonjomaika nomeny lehibe ny tsena tokoa dia efa mahatratra 9,000 ny izandreo mpivarotra etsy Andravoahangy tsena sy ny manodidina amin'izao fotoana izao ary mahatratra 2 alina kosa ny mpitsidika ny tsena. Azo eritreretina araka izany ny vola mihodina ao amin'ity tsena ity ka izay indrindra no tena mahasarika ireo mpanao asa ratsy.